Iresaka anareo ny raha mitranga eo anivon'ny préfecture de police n'Antananarivo renivohitra ity ny antony dia satria tsika moa midradradratra hoe anatina fanjakana tandalana Ambintsoa Efson izany hoe mampanaja sy mampanjaka izany fanjakana tandalana izany fa ity zavatra mitranga eo anivon'ny préfecture de police ity dia tsisy mahafanjakana tandalana azy zany raha tsorina izay resaka izay ny antony dia satria tamin'ny faefatra ny volana Desambra taona 2024 ny préfet de police n'Antananarivo renivohitra no lany teo amin'izay toerana izay izany hoe tendrena teo amin'izay toerana izay heritaona zany zao heritaona katroka mihitsy ny heritaona tamin'ny zoma lasa teo zany izay fanendrena ny préfet de police n'Antananarivo izay teo amin'izany toerana izany fa inona no zavatra misy Ambintsoa Efson le fomba fanendrena manko asa raha azontsika sary an-tsaina tsara ianao zany rehefa hoe voatendry ao anaty filan-kevitra ministra ohatra zany hoe voatendry anao préfet de police raisinao anaty filan-kevitra ministra izay fanapahakevitra izay fa tsy maintsy omena endrika izay fanendrena izay amin'ny alalana fandraisana décret ka ny lalàna manan-kery moa Ambintsoa Efson dia milaza mazava hoe ny préfet de police dia tendrena ao anatin'ny filan-kevitra ministra nommé par décret pris en conseil des ministres ou n'andin'ny fafito amby telopolo amin'ilay lalàna 2015-011 portant statut particulier d'Antananarivo renivohitra io de la capitale de la République de Madagascar sur proposition du ministre chargé de l'intérieur zany hoe sosikevitra entin'ny ministera ny aty tany zany no entiny eo anoloan'ny filan-kevitry ny ministra dia zay ny filan-kevitry ministra vao manao an'izany fanendrena izany zany hoe nommé par décret pris en conseil des ministres zay zany ny tokony ho izy zany hoe tokony efa vonona zany le didim-panjakana manendry anao ao anatin'ny filan-kevitry ministra ao dia matérialisation sisa zany hoe fanomezana numéro fanomezana laharana le décret iny dia manaraka mipitsopitsony iny hoe mandeha any amin'ny secrétaire général ny gouvernement sy ny sisa dia vita manan-kery amin'izay iny décret iny dia notifiena amin'izay le olona voatendry zany hoe ty ianao fa voatendry tamin'ny décret datiny nandraisana datin'le filan-kevitra ministra nandraisana anazy zany nanaovana le fanapahakevitra zany fa iny mbola ohatra hoe ray volana théorine iny na 3 semaines théorine vao tena notifie zany ianao le voatendry hoe iny ianao fa voatendry eo amin'izay toerana izay zay le pitsopitso ny ara-panjakana zany azavaiko tsotsotra anareo ny zavatra misy nefa ho an'ity préfet de police n'Antananarivo renivohitra izay resahantsika ity dia zao tao anatiny conseil des ministres tamin'ny faefatra ny volana Desambra 2024 tokoa dia niraisana ny fanapahakevitra zany hoe tendrena ianao ho préfet de police farany tokony ho izy dia efa nanomana an'izay décret nahafahana nanendry azy zay zany ka ampananan-kery an'izay fanendrena azy zay ny avy eo anivo ministera ny aty tany inona ro ianao tsy napisy an'izay satria zavatra fantatra zany dia zao hatramin'ity andro androan'ity heritaona ty aorina dia tsy manana décret de nomination zany hoe tsy matérialisé zay le filazantsika azy tsy nomena endrika ara-dalàna ara-panjakana zany tsy nisy matérialisation zany le fanendrena ny préfet de police n'Antananarivo io tao aorianan'izay conseil des ministres ny 4 décembre 2014 izay inona ary ny anton'izay mazava ho azy zany ary teo moa ny nanomboka ny investigation antsika Ambintsoa Efson mazava ho azy zany fa hoe ny ministère ny intérieur zany tsy nanao an'le décret fanendrena azy raha ny tokony izy manko dia ministère ny intérieur manomana le décret de nomination dia avy eo amin'izay iny le mahazo numéro sy ny sisa dia alefa any amin'ny secrétaire général na gouvernement dia alefa iny any amin'ny contrôle financier ny CDE sy ny sisa zany amin'le hoe ohatrinona ny karamany sy ny sisa rehefa voatendry eo amin'le toerana izy akoatrany hoe notifiana izy zany amin'ny procédure administrative normale azy
mazava zany fa ministeran'ny atany no tsy nanao an'izay décret zay. Teo amin'izay nandeha ny fanadihaditsika ambinitsoana Evson. Ay zany ny tena zavatra marina de izao. Ny antony mahatonga ny eo anivon'ny ministeran'ny atany marisarisaka tsy mety manendry, tsy mety mamoaka zany an'le décret de nomination matérialisé an'ilay fanendrena n'ilay préfet de police n'Antananarivo. Ay zany tsy nisy. Any hoe nandika lalàna zany fomba nanendrena, tsy nisy proposition ministre ny atany ny fanendrena ny préfet de police io tamin'ny fotoan'andro ny tamin'ny taona 2014. Tsy nisy raha le lalàna manko de hoe sur proposition du ministre chargé de l'intérieur. Fa tsy nanao proposition nanendry an'io préfet de police io ny avy eo anivon'ny ministeran'ny atany. Ny antony de zao, efa talety eo anivon'ny ministeran'ny atany teo préfet de police n'Antananarivo ankehitriny, efa talety eo anivon'ny ministeran'ny atany fa tsy mifankahazo tamin'ny ministre ankehitriny. Zany hoe tsy en bon terme zany izy le ministre am'izao fotoana izao. Tsy ho io ministre mihitsy no anao proposition anendry azy ho préfet de police, fa eo am'izay miditra araka le teneniko anareo teo ny anarana vadin'ny filohan'ny republique. Rehefa fantatra ty préfet de police ty zany fa tsy ho efa hoe ianao tendrena préfet de police fa tsy ho voatendry avy any amin'ny ministeran'ny atany mihitsy satria le ministre tsy ho anao an'le proposition mihitsy ao amin'ny conseil des ministres de nandeha tany amin'ny vadin'ny président de la république am'izay. Araky ny loharanobavao teo anivon'ny préfet de police, préfecture de police any nanaovanay an'izay investigation zay sy tany anivon'ny ministeran'ny atany de nanamafy an'izay ny loharanobavao samihafa izay hita. De hoe ny vadin'ny filohan'ny republique no nampanendra ny olona io. Izy zany no ndeha ataontsika hoe mena ambony mena. Avy taty ambony nanao tsindro hoe tsy maintsy tendrena préfet de police ity olona ity. De nitendrena préfet de police tokoa ary le olona tamin'ny 4 décembre 2014. Any hoe nanaiky moa zany ny filohan'ny republique rehefa niteny azy ny vadiny. De nitendrena tokoa ary zany préfet de police ity administrateur civil ity tamin'io fa 4 ny volana décembre io. De tokony hoe pitsopitso ny ara administratif zany sisa ny fomba nanendrena azy. Zany hoe le décret. Fa tsy mety manao an'izay ministeran'ny atany satria mba sosotra kosa izy ka parachutage nge ny dikan'izany. Terenareo hidina avy any ambony any fotsiny ohatrany hoe baiko midina avy any ambony zany ny fanendrena n'le préfet de police n'Antananarivo fa tsy ankasitra ministeran'ny atany de tsy mety manao an'le décret ministeran'ny atany. Heritaona ty aorina ary jereo ny acte raisy ny préfet de police io hatramin'izay nakaty fa tsy misy numéro ana décret. Raha ny fanendrena manko zany de rehefa andray fanapakevitra izy mandray acte izy. Tena nahitako an'izay moa anatin'le didina namaritany ny isan'ny conseiller eto Antananarivo renivohitra. Vu le décret en date du 4 décembre 2014 fa tsy misy numéro ana décret de nomination, tsisy référence zany. Raha ny tokony izy manko zany de vu le décret numéro zao nanendrena azy. Ohatra zao mandray fanapakevitra anankiray ianao zany zao de ohatra hoe vu la loi en numéro zao en date du zao, vu le décret numéro zao en date du zao. Fa le izy zany ny préfet de police de tsotra be ny azy hoe vu le décret en date du 4 décembre 2014 fa tsy misy numéro ana décret. Afaka vérifier zany ariny nahitako azy tao anatin'ilay fanendrena famaritana ny isan'ny conseiller eto Antananarivo renivohitra. Inona ny dikan'izay mbe nitsoahana izao? Dikan'izay de zao. Ary grave be zay amin'ny lafin'ny administration. Zany hoe ny acte izay noraisy ny préfet de police io zany nanomboka ny 4 décembre 2014 ka hatramin'izao tsika miteny zao satria hatramin'izao izy mbola tsy nommé officiellement zany hoe nommé izy tao anaty conseil des ministres fa tsy misy décret de nomination, tsy matérialisé zany le nomination. Hatramin'ity androandroany ity mbinitsoana Evson ny acte rehetra izay noraisy ny préfet de police io de tokony nul et non avenu ozy ny teniny fomba fiteny azy araky ny lalàna. Tsy manan-kery zany, tsy ara-dalàna zany, illégaux. Ny antony de satria na izy ara tsy voatendry ara-dalàna. Ianao raha tsy ara-dalàna tsy afaka mandray acte ara-dalàna. Zany hoe na ny fifidianana izay noraisy ny fanapakevitra mikasika ny fifidianana izay noraisy nga préfet de police n'Antananarivo azy. Aza dinoina fa ao amin'ny article 31 de misoratra mazava ao amin'ny alinéa
Fahatelo, le préfet de police d'Antananarivo fixe par arrêté le nombre des membres du conseil à élire sur la base du nombre de la population. Zany hoe veriko kely, ny préfet de police n'Antananarivo ozy ny mamaritra amin'ny alalana arrêté ny isan'ny mpikambana ao anatin'ny filan-kevitra ny tanànan'Antananarivo faritana amin'ny alalany isan'ny mponina eto Antananarivo renivohitra. Raha tsorina nge zany Benitsoa Naifson zay tena zava-doza tsiroa mahatany ary mbola tsy nisy teto amin'ity firenena ity, na ilay fifidianana be ny tanàna izay nataotsika azy ary na nalany anay izao conseiller municipal azy dia tsy ara-dalàna e, satria noraisina olona tsy ara-dalàna eo amin'izany toerana izany, olona tsy manana décret de nomination ara-dalàna eo amin'izany toerana izany. Izany hoe le fifidianana be ny tanàna mihitsy zany, incontestable ho an'ny tanàna n'Antananarivo renivohitra, satria raha tsy nandeha ny famaritana n'le isan'le nombre de conseillers, isan'le mpanolo-tsaina, tsy afaka natao le fifidianana be ny tanàna, satria azadonoina fa liste ny fifidianana be ny tanàna iny, fifidianana liste iny, le tête de liste be ny tanàna dia miambiny rehetrarehetra iny zany. Miainga tamin'le arrêté no raisy ny préfet de police n'Antananarivo, arrêté zay illégal no ny antony hoe izy ny nomination any tsy ara-dalàna. Asa raha tsika tsaina fa tena zava-doza tsy roa matany zany, du jamais vu teto ambony tany ity. Zany ny fetraikany hoe parachutenao avy any ambony le olona ka. Dia zao zany tsika voamorona décret ho antidatentsika zany le izy tany amin'ny 4 décembre 2014 aorianan'izao zavatra ho teneniko zao zany zao vao amboatra décret dia ho antidatena amin'ny 2014 le décret, sa décret ho raisina amin'izao vanim-potoana zao atao datiny zao ankehitriny zao atao aty amin'ny datiny décembre 2015 fa ho atao hoe rétroactif anefehany zay tsy ara-dalàna ihany koa zany. Dia inona zany zao ny ataonareo? Izany hoe le fifidianana ray manontolo mihitsy processus électoral, ny fomba namaritana ny fifidianana mihitsy, satria azadonoina ho fa ny arrêté nataony ny préfet de police n'Antananarivo namaritra nisan'ny conseiller ho 5 na tonga ny listre tamin'ny fifidianana iny hoe atao 7 dia misy ray ery ambony dia avy eo mitohy hatrany amin'ny farany. Ny arrêté no raisy ny préfet de police n'Antananarivo araky ny lalàna manan-kery, satria efa manan-kery ty lalàna ty 2015-011 araky ny lalàna manan-kery ny arrêté zay ny raisy ny préfet de police amin'ny 9:30 alinéa 7 mamaritra nisan'ny conseiller tsy ara-dalàna, tsy ara-dalàna ihany koa zany lay fifidianana, tsy ara-dalàna daholo zany ny acte rehetra zay ny raisy ny préfet de police. Ka raha ankehitriny ihany koa misy fangatana contrôle de légalité ataon'ny préfecture, ataon'ny commune Antananarivo renivohitra amin'ny préfet de police, raha mbola io préfet de police io no mandray an'le fanapahan-keo dia tsy ara-dalàna foana zany Benitsoa Naifson. Zay ny vokatry ny hoe zava-doza anie zany zavatra teneniko zany fa asa raha azonareo an-tsaina remise en cause daholo zany ny zavatra rehetra nataony préfet de police io nanomboka tamin'ny 4 décembre 2014 nakaty. C'est inimaginable, tsy azony saina eritreretana mihitsy zany. Zany hoe ny tiatsika tenenina ao anatin'izay Benitsoa Naifson dia tsotra. Inona zany zao ny fomba ampananana endrika ho ara-dalàna amin'izay? An'izany fanendrena any préfet de police n'Antananarivo zany. Tsika tsy miconteste an'le izy préfet de police, tsy any le adevitsika. Satria